Ninay a nianatra sanatrano be tandrema manao foana tandrema tena dia zay nanomboka tsy aty amin'ny izahay nianatra SVT dia niresaka ny fahasalamana ara-pananana kely fa nisafosafoana fotsiny ilay izy fa tsy dia nidirana mihitsy aty. Zaho moa zany tsy mba nanao-dada zany tsy hitako hoe iza ny mahiresako azany resaka izany. Hatraty io avanay no nitaizana fa tsy dadanay sy mamanay amin'ny fomba ahoana moa no andehanako anontany azy zavatra ohatr' izany. Raha ny fahitako anazy aloha tsy dia misy dikany loatra ny raha ny tao an-tranonay ma tsy dia niresaka n'izany fahasalamana ara-pananana izany. Efa taty aoriana afaka baka izay vao nafantatra tsara n'izany fahasalamana ara-pananana izany. Indray efa taty aoriana misy efa niasa mihitsy izay vao mba nafantatra n'izany zavatra izany. Taominay koa mantsy tsy firesaka mihitsy izany resaka fananahana izany. Izany zavatra manjoto tanora malagasy raha ny lafiny fialan-tsakany, fifankatiavana ary ny fanomanora ny tokantrano sy anatananaka voasity. Ankizy vavy ray ao anatin'ny 5 ary ankizy lahy ray ao anatin'ny 10 no nanao fiasanana nofo voalohany talohan'isy 12 taona. Ankizy vavy roa ao anatin'ny 5 no nanambady na niditra ny tokantrano talohan'isy 12 taona. Ankizy vavy ray ao anatin'ny 3 no nitondra voaka talohan'isy 12 taona. Fanavazana makadiro no nentin'ny Rochon Leader teo amin'ny lafiny fanabeazana momba ny fialan-tsakany, ny fifankatiavana ary ny fiomanan'orina tokantrano sy anatananaka teto Madagasikara. Teny fotony izy ireo niditra an-tsehatra teny amin'ireo kolejim-panjakana ary any ambanivohitra no misy ny ankamaroan'ireo kolejim-panjakana ireo. Tsy fampianarana fotsiny no raisin'ireo ankizy tamin'ny Rochon Leader fa fanabeazana feno sy tsara voatra momba ny fiainana mahatanora. Sady sahaza ny taonan'ireo ankizy ny fanabeazana raisiny avy amin'ny Rochon Leader no mitandro ny kolontsaina sy ny soatoavana malagasy. Tsy vitany hoe feno sy voamariny ireo fahalalana ratovina fa miara-dia amin'ny fahaizana mitondra tena sy miaina izay ilainy ampiasana an'izany fahalalana izany amin'ny tokony ho izy sy ho fanatsarana amin'ny fiainany. Anisan'izany ny fadokisa-tena, ny fahaizana amin'ny fampiraharaha amin'ny olona, ny fomba fifandraisana sy ny maro hafa. Vokatry ny fanombanana natao hoe dia maneho fa raha oharina mpianatra tsy nobeasin'ny Jean Leader ireo mpianatra nobeasin'ny Jean Leader dia nanana fahalalana bebe koa momba ny fialan-tsakana sy ny zo ny aina lavitry ny herisetra. efa ny fampidinika momba ny fialan-tsakana sy ny fahasalamana ara-pananahana tamin'ny olon-dehibe. Mahay mifampiraharaha kokoa amin'ny olona sy mandazavatra. Mikasa ny tsy hanao firaisana ranofo mandraiky ny enim-bolana manaraka. Mahafantatra olon-dehibe azo nitokizana ka atony raha misy olana mitranga. Manome lenta mitovy kokoa ny zon'ny lehilahy sy ny vehivavy. Ireo rehetrareo dia mampiemitra ny taonan'ny firaisana ranofo voalohany. Mampiaina ny sy ny fanambadian-dehikizy ary manakely ny fiterahana lohaloatra. Fananana olana dia nanatina giena dia namezareo vaolana dia mivatsy kelikely izy rehefa taty aoriana satria naomba raika Fisina Rochon Leader zany dia manampy be aminay amin'ny lafiny sy tsy feno ao amin'ny sain'ny zaza indrindra koa ara-batany ihany koa tambatra ireo zany dia izay ilay hoe movom-banina rehefa vovolavolantsika miaraka. Hitako faniovana izany dia niova koa fifandraisana lasa tsy mifanalavitra fa mifanakaiky izany dia fametana foana. Tamin'ny taona 20 dia nitombo 20 ireo sekoly iasan'ny projet Jean Leader raha 12 izany taloha. Zatovo 300 sy 400 ray alina no nandray tombontsoa tamin'izany ary 700 isan-jaton'ireo dia tany ambanivohitra. Ny Jean Leader dia olon-dehibe azo itokisana, zoky, mpanabe ary fitaratra ho an'ireo ankizy mpianatra ka afaka tonona raha misehatra olana izy ireo na mila torohevitra hanatsarana ny fiainana. Raha ny firariana dia tsy hitsatra etombo isan'ireo ankizy mahazo tombontsoa amin'ny asan'ireo Jean Leader
ka ny mpianatra manerana Madagasikara no hisitraka izany indray andro any.